Miarabanareo ampitiavana ny tenako ary miaraba ny vahoaka malagasy iray manontolo. Misaotra antsika tsirairay avy namaly ny fanasana. Mamela ifampizara aminareo ny fihetsem-poko tamin'ny fotoana nizarany vadiko tamiko, nizarany taminay ankohonany ny fikasany irotsaka ho fidiana filoham-pirenena. Nitsoriko tamin'ny tataopoko ary nametraka fanontaniana taminy aho. Fa maninona ianao no iverina indray ao anatin'io tontolo io? Fa maninona ianao no irotsaka eo amin'io sehatra feno fankalana io? Misy ny anakiananao, misy ny aneso anao, misy ny anatsatso anao, misy ny anambany anao, misy ny anarapy anao. Ary indrindrindrindra tsy hisy intsony indray ny fiainam-pianakaviantsika. Nampatsiahivy ny andro tamiko anefa, fa fony mbola kely izy dia efa nifanerasera tamin'ny sokajin'olona samihafa. Fony mbola kely izy dia efa natsapa ny fahasahiranana sy ny fahasarotana natrehan'ny mpiara-pelina aminy. Mbola tanora izy dia efa niditra teo amin'ny sehatry ny asa ary io tontolo arak'asa io no nahatsapany ny fahasarotana lalovany eo amin'ny fiainana. Iandro dia olona tia miasa. Rehefa miasa izy dia miasa amin'ny fony manontolo, tia mijery hatramin'ireny pitsopitsony ireny. Ohatra ireny zaraiko aminareo androany. Tsaroako fa tamin'ny fotoana nitantananay ny groupe jet dia matetika tarabe vao mirava izay. Miasa alina mihitsy aza satria tsy miala eo raha tsy lavorary ny commande rehetra. Niasa tamin'ny fonay manontolo izay mivady ka nivaly izany ezaka nataona izany. Ny fanesoana, ny fanenjehana hoy izy dia tsy maintsy misy foana. Efa niainako izany raha vao niditra teo amin'ny sehatry ny asa ka tsy izany velively no ampihembotra ahy, fa fitiava-tanindrazana ihany no mibaiko ahy. Ary no mafisiny ihany koa hoe manana didy aho satria nitondra soa amin'ny firenena. No azavainy tamiko ny programan'asany sy ny vina akasainy atao. Nandritry ny taona maro dia tsy misasatra izy mitety firenena samihafa, mihaona tamin'ny karazan'olona maro. Na niresaka tao an-tranonay aza matetika dia Madagasikara, vahoaka malagasy. Eny fa na hatrany am-pandriana aza. Teo ny nahatsapako fa mila mifanometanana aminy aho. Adidiko ny fandrimbona aminy amin'ny mahavadiny aho ary amin'ny maha-olom-pirenena malagasy aho. Nandritry ny fitsidiam-paritra natao tao anatin'izay iray volana latsak'izay dia tsapako fa lalipaka tokoa ny fahantrana sy ny fahasarotam-piainana ary mila fitsinjovana manokana ireo tena marefo. Izay no mampirisika hanamafy hatrana ny asa fanasoavana ny mpiara-belona izay niantsoroako hatramin'izay. Androany no nisafidianany andry anolorana amin'ny programan'asany. Niasa andro manalina izy, niaraka tamin'ireo ekipa rehetra na mbola vola izany. Te hitodika aminareo ekipa rehetra tsakanavaka, isa-tsokajiny, isa-nambaratongana, izay niara nisahala taminay ny tenako. Fisaorana sy fankatalimana feno no atolotra ho anareo tsirairay avy tamin'ny asa, tamin'ny fandavanteny ary tamin'ny fahavitriana naseonareo. Maro ny lalana ny diavintsika, maro ny olana no sedraintsika, nefa tsy nataontsika nankivy izany ka ny fanometanana hatrany isika. Mananamana tokoa izahay manana anareo koa misaotra eram-po, eran-tsaina.
hitodika ihany koa amintsika vehivavy malagasy a miantso atsika vehivavy rehetra mba handray andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina sy eo amin'ny asa tandrify atsika tsirairay avy. Andao isika hifandrimbona ary hifanometanana hanovany toe-tsaina sy hanatsara ny hoaviny zanatsika. Mitodika aty amintsika ny mason'izao tontolo izao, koa andao asehontsika fa olona manana famendrehana ny malagasy ka ny hoavin'i Madagasikara no mpanjinina. Farany nefa manandanja indrindra amiko. Yandria tsapako fa adidy mavesatra nefa masina miandry anao. Mirary soa tanteraka anao a mahitondra fiovana sy fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy. Makasitraka tompoko lahy, makatezaka.